faly tafaraka aminao manokana ao anatin'izao fandaharana manokana minute de bénédiction zay inonay fa ikasika setraika amin'ny fiainanao manokana. No manana toko valo andiva valo ambin'ny folo dia mampianatra antsika hoe fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay ho aseho amintsika. Androany zany dia te hilaza aminao fa izy voninahitra ho aseho aminao, amin'ny hoavinao izy voninahitra ho aseho an'Andriamanitra aminao. Ary na inona zavatra nampahory, na ohatrany ahoana fahoriana niainanao tamin'ny lasa, na ohatrany ahoana, tsy lehibe lavitra ny voninahitra ho aseho aminao zany. Ho takona ny voninahitra ho aseho aminao zany, ho adinonao zany no ny voninahitra ho aseho an'Andriamanitra aminao. Miomany ianao anehoan'Andriamanitra voninahitra tsy takatra ny saina. Raha mino ianao ka tsy miala amin'ny tompo mandrakizay ary mitoetra tsara ho aminy, ny fahoriana izay lalovantsika androany dia tsy lehibe ary tsy azo ampitahaina, tsy azo oharina amin'ny voninahitra ho aseho an'Andriamanitra aminao amin'ny ho avy. Ho tanteraka aminao anie izany. Amen.